Alléluia, mbola faly miarabantsika rehetra indray ny tenako amin'ny anarany Jesosy Kristy a. Faly indrindra ny tenako a miaraka amintsika eto androany satria fotoana iarahantsika miaraka amin'ny mpanjaka, fotoana iarahantsika miaraka amin'ny dadantsika, le fotoana mamy indrindra. Ary inoko fa faly ihany koa ny fonao ary vonina trano ianao hitady ny tavan'Andriamanitra dia inoko fa hisy fihaonana miaraka aminazy amin'ity androany ity. Faly miarabanao manokana, Andriana Ansia, vavy Lantamalala, vavy Saoly, Mila Teresa, Ery Alibenja, sy izay rehetra manaraka Tahian'Andriamanitra manokana ianao. Takonya ary faly ny foko noho ny amin'izany satria tsy hoe noho ny tianao hoe anaraka amin'ny fotoana dia tafaraka amin'ny fotoana ianao, tsy noho ny aminao, tsy noho ny amin'ny zavatra tianao, fa noho ny amin'Andriamanitra, noho ny izy ny safidy anao dia eto ianao androany ka faly ny foko mankasitraka. Mifalia ihany koa ianao fa matoa ianao taritiny eto androany misy anjara teno anao, misy anjara hafatra ho anao, misy anjara fifaliana ho anao, misy anjara fihaonana ho anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mialohan'ny zavatra rehetra dia manasa anao zarazarao ty fotoam-bavaka ity aza vela ho tazominao anao rehany ny fitahin'Andriamanitra fa maro ireo olona maneran-tany malagasy mitovy amintsika sy ianao izay miandrandra fatratra teny na ray fotsiny aza avy amin'Andriamanitra hanovany fiainany aoka ianao le fitaovana mahevaika ampiasain'Andriamanitra ho fitahiny fiainana maro samihafa. Ary aza dinany koa manao commentaire ato amin'ny ato ambany ato mba ahafahanay manaraka ihany koa ny zavatra mety takasika anao anatin'ny fotoam-bavaka ary zavatra amerenana voninahitra an'Andriamanitra reriany moa zany ka mandray anjara. Ankehitriny alohantsika hanomboka ny fotoana dia amaky ny ten'Andriamanitra ao anatin'ny salamo. Salamo 7:80 andiny 7:70 ka hatramin'ny 7:40. Iara vakitsika ny teny averiko ihany salamo 7:80 andiny 7:70 ka hatramin'ny 7:40. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia manao hoe fa izao hivavaka aminao amin'ny andro fankasitrahana Jehova dia aminao Andriamanitra noho ny habeny famindraponao, valio ho araky ny fahamarinany famonjenao. Afao amin'ny fahotako aho ka aza vela ilentika, vonjeo aho amin'ny izay mankahala sy amin'ny rano lalina. Amen. Zany teny zany moa dia teny mpanompo Davida izay tena hoe manana fo mitady an'Andriamanitra. Roko ianao nafotaky ny Davida androany fo izay mitady an'Andriamanitra ka dia ho ankasitrahan'Andriamanitra tokoa ian'Andriamanitra fitadiavanao azy ka dia hisy ny fihaonana aminazy sy ianao amin'ity androany ity. Andao tena hoe ankasitraka anazy mihitsy isika afotsika iray manontolo ny amin'ny zavatra izay nataony. Andriamanitra izay tsy mandao antsika mandrakizay, Andriamanitra izay tsy mitsahatra manokatra lalina ho antsika mandrakizay, Andriamanitra izay tsy mitsahatra mity antsika, Andriamanitra izay tsy mitsahatra mamindra fo amintsika na dia betsaka azy ny zavatra mety nataontsika makararo ny fony. Mety raha tsika maha olombelona moa zany dia hoe satria nandratra amin'ny foko dia adiniko mandrakizay, tsy raha iko tsikotiako amin'ny fiainako intsony, nefa Andriamanitra tsy nanao an'izany satria ianao zanany, satria ianao tiany dia nitantanany foana ianao, nijereny foana ianao, na dia tsy mikirara anazy aza na dia tsy mitodika any aminazy aza fa tediaviny foana ianao satria tiany ianao, tsy fony tsy ariany satria zanaka tena akaiky ny fony ianao. Ka andao tena ankasitraka anazy amin'ny fotsika iray manontolo ny amin'ny zavatra rehetra nataony amin'ny fiainantsika. Ary araky ny tenin'Andriamanitra moa dia milaza mazava amintsika hoe tsika satria maloto fo tsika satria be fahotantsika dia misy hevitra mampisaraka antsika sy Andriamanitra. Ka andao anao tahaka ny Davida angataka an'Andriamanitra anafaka antsika amin'ny fotaka rehetrarehetra, amonjy antsika amin'ny zavatra rehetra izay mety natafalatsaka antsika sy ianao androany. Ka dia andao tena hoe hitady anazy fatratra mihitsy. Aza mety manaiky ianao raha tsy mahita an'Andriamanitra androany, aza mety manaiky ianao raha tsy tsapanao mihitsy ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ity fanombohan'ny fotoana ity. Dia asan-drato ary ny feonao mangetahetahy ianao androany fa araky ny habeny etahetanao no mamokisa an'Andriamanitra anao. Ary zany tsy hoe teniteny lazaina fa ny tenin'Andriamanitra dia manamarina an'izany ka minoa anazy ianao androany. Asan-drato ary ny feonao.
Iray amin'ity androany ity dia mankasitraka anao zay satria Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra be fitiavana ianao, Andriamanitra mahavita azy ianao, Andriamanitra be famindrapo ianao, Andriamanitra mahefa fahagagana ianao, Andriamanitra maneho vahaolana maro sapadala-kale ianao, Andriamanitra lehibe mpiady mahery ianao, mpanao lalana ianao, mpanao fahagagana ianao ka misaotra anao ny amin'ny maha izy azy anao, misaotra amin'ny Andriamanitra mahery anao, misaotra ny amin'ny Andriamanitra be fitiavana anao, misaotra Tompo amin'ny zavatra rehetrarehetra mihitsy. Raha tena hoe tanisaina eto zao ny fahatsaranao rehetrarehetra dia mety ho tapitra ny andro, tapitra ny taona, tapitra ny siècle dia tsy vitanay ny teny anambara ny fahatsaranao fa misaotra anao fotsiny ny zavatra izay nataonao, ny amin'ny fahafahana nomenao anay hoe hanatrika an'ity fotoam-bavaka ity dia efa zavatra lehibe ho anay satria fantatray fa tsy nohony aminay, tsy nohony amin'ny zavatra vitanay, tsy nohony amin'ny zavatra tianay fa nohony aminao sy no fitiavanao, nohony aminao sy ny fisafidiananao anay, nohony aminao sy nohony amin'ny teny zay tianay mba hahafahan'ny fiainana isy fiovana, mba hahafahana hiaina zavatra tsara indrindra ka misaotra anao nohony amin'izany. Ary amin'izao fotoana izao Jesosy maha-olombelona dia be fahotana izay eny tsy afaka ilaza hoe masina loatra, tsy afaka ilaza ihany koa zay hoe tsy hainay izay tsy ankasahanao, anefa maro ny fananiana, maro ny zavatra mety tsy takatry ny saina ihany koa nefa anatin'izany ka mamindra fo aminay ianao Jesosy. Ny amin'ny fotoana rehetra tsy nankatoavana ianao, ny amin'ny fotoana rehetra tsy nisaintsainana ny teninao, ny amin'ny fotoana rehetra tsy nitodianay ny tany aminao, ny amin'ny fotoana rehetrarehetra nametrahanay zavatra amboninao, ny amin'ny fotoana rehetrarehetra Dada izay naditrahanay teo anatrehanao, ny amin'ny fotoana rehetra nantanteranay fahotana répétition Dada mifona aminao ny amin'ny zavatra rehetrarehetra izany, mifona ihany koa satria maha-kristiana dia fantatray hoe ny zavatra mety sy tsy mety eo anatrehanao nefa dia mbola nininay tanterahany izany mba hampalahelo ny fonao ary hoe avy eo mifona par réflexe fotsiny na mifona fahazarana fa androany Dada mifona iray manontolo no anantonana ianao, mifona aminao izay mamela ianao anay ny amin'ny toetra tsy mendrika maha-kristiana rehetra, ny amin'ny toetra tsy mendrika mampanaradia anao rehetrarehetra, mamindra fo ianao anay Jesosy. Mitady tanteraka anao zay, mitady nitavanao zay androany ka sasao zay amin'ilay rasa-bidiny latsaka atao Kalvari mba hahafahanay ahita anao, mba hahafahanay hana fihaonana manokana aminao, zay fihaonana anovany tantaram-piainanay, zay fihaonana anovany fomba fijerinay, zay fihaonana anovany fomba fiainanay Dada eo anatrehanao. Mankasitraka anao satria fantatray fa eto ianao ary mamindra fo aminay amin'izao fotoana izao. Manasa ny fanahy masinao ihany koa zay tsy mahefa nininy zay tsinitsiny zay raha tsy ianao, aoka ny fanahinao no hamelombelona anay, fanahinao no hampahery anay tsara avy, fanahinao no hitari-dalana, fanahinao no hanokatra mpanahy, no hanokatra ny saina katra ny révélation zay ho ambaranao amin'ity androany ity. Eny mino zay Dada fa eto ianao androany ary ny tsara avy zay mangetahetanao dia tsy alamaina ito androany fa votosanao hery avokoa amin'ity androany ity. Mendrika ianao Dada noderaina, mendrika ianao no ankalazaina ary nefa na asa fahavalo rehetra na ara-tsaina na ara-po na ara-batana na ara-panahy ty androany ty efa rava efa levona izany satria ianao le mpiady mahery nijoro eto anakavananay. Mankasitraka anao zay Dada, tsara loatra ianao. Halleluja, amen, amen. Tena tsara ny Andriamanitra ary amin'izao fotoana izao dia manasa anao tena hoe mitodika manokana aminazy ary hanambara aminazy eo anilanao rery ihany Dada no tiako hitoerana amin'izao fotoana izao. Ianao lai tena tia
ianao